Voalohany teny dia tsy tsatsa atsika mandefa dera sy voninahitra ho an'ny tompo ilay nahary tokana, ilay nahary tany aman-danitra, nahary zavaboahary rehetra. Manome dera sy voninahitra azy tsika satria nomeny tombonandro, nomeny hatsarana, ka nomeny fahasalamana amin'izao androandroany zao. Dia eto koa ho manesitra fiarabana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo, ho an'ny vahoaka malagasy ambany lanitra, na aty an-tanindrazana zany na any Andilam-bato. Ny nakiraky ny tompo-zanaharany ny hatsarana, ny fahasoavana, fandriam-pahalemana ary ny fitiavana, ny famelan-keloka ho amintsika isam-batan'olo tsirairay avy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voalohany teny dia fisaora aloha no atolotsiko ho an'ny vahoakan'ny Toliara, izay vahoaka tia mivoatra ary vonona amin'ny fanavaozana. Atako angamba fa hitatsika zao ny fiovana tanteraka ao amin'ny tapitananan'ny Toliara renivohitsy ny masoandro. Makasitraky sy makatelina koa ho an'ireo izay ekipa avy ao amin'ny commune urbaine Toliara zay tarehiny maire par intérim Eli Lamar sy ireo teknisiana zay nanatanteraka an'iny projet fanadiovan'io, ary eto dia mbola manamafy fa tsy hitrahatra ary tsy hijano io projet io satria hitany tombotsoany, hitany fiovany ary hita koa ny hatsarany. Ary mbola mapotika ihany koa misaotra ny vahoakan'ny Toliara satria na dia napetraky reny tetikasa reny tsy ho ny vita reny raha tsy nisy ny fiarahantsika miasa, raha tsy misy koa ny fahavonona anareo. Ka mamanentana antsika ndray ary manentana antsika hatranatrany hoe tohizo ary mazotoa atsika manao manampy ny mpiasan'ny commune urbaine Toliara, indrindra manantona an'ireny camion reny rehefa miklaxon sy mandefa ny sirène iny ananivon'ny fokotany any. Eto aho le tena votoaty ny anaovako an'ity vidéo ty satria maro ny antso, maro ny message ary maro koa ireo mandefa ireo piby maro samihafa mahakasika ny fitongavako eto tanindrazana. Hoe ino akory aby sy akory amizay hirealizena ireny tabataba, ireny heloka, ireny le fanaovana tsinjazolena reny taloha reny. Eto aho ry vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra tsy akanavaky manerana nosy Madagasikara. Marina tokoa fa naharary ny tena ary tsy zaho rery ihany ny victime zany, fa ny vahoaka rehetra malagasy ambany lanitra rehetra victime ny zavatra nataony reny tsy mataotody reny. Fa hoy zaho androany hoe misy guerre zay mbola hataotsika. Marina fa dingana voalohany iny nataotsika iny, ary nitratra le dingana voalohany na izahay avy any ivelany zany na anareo zay niatra ireny daroka crimogène sy ny sasany sy ny sisa fandrobatana fananana. Ka misy valifaty tena tsara tiky hoentiko ho an'ireo izay tsy mataotody, ho an'ireo nanao tsinjazolena, ho an'ireo izay nanao amboletra ary nanao tsinotsinona ny zo fototra mahamalagasy. Ny revanche c'est pour les gens faibles, hoy zaho. Fa ny valifaty hataotsika dia halaitsika amin'iny filamatriny hoe fanavaozana. Marina tokoa fa ireo zavatra nanjo sy nahazo ahy atako angamba ny olona tsy zaho mety tsy hazaka an'ireny zavatra nanjo anahy reny. Na ianao mijery ahy io, na ianareo maheno ahy io, raha niaina amin'ireny zavatra niainako reny nandritra n'izay taona maro zay depuis 2012-2013 ka hatramin'ny 2023 ny alako teto an-tanindrazana. Mino sy matoky aho fa ny anatin'ny eritreritra sy anatiny ny priorité nareo, ny priorité tsika dia hoe hamalifaty an'ireo, hamerina n'ireny zavatra rehetra nataony zareo reny. Fa hoy zaho hoe androany hoe tsy hanao an'izay tsika, tsy hanao an'izay tsika fa hanao ary haleha hoe izao le fanavaozana tanteraka izay tarihiny filoha pirenena
Colonel Mikael sy ireo efada mirahalahy izay manaraka azy. Ny valifaty ataotsika atorotsika ny zareo hoe olona matahotsy tompo-janahary tsika tsy toandreo. Ny valifaty ataotsika olo zana-bahoaka tsika ka tsy hamotika ny vahoaka tahaka atsika. Ny zavatra ataotsika dia handehatsika hanatanteraka ary hanangana ary hanamboatra ireo zavatra tokony ho vitany zareo mandritra an'izay 50 taona zay 40 taona zay nefa tsy nitanterahany zareo ary zavatra réalisable fa tsy hoe zavatra nofinofy nefa tsy nivitainy zareo fa famonoam-poso ary famonoan'olona no nataony zareo. Ka manomboka amin'izao androandroany zao 17 janvier 2026 fanavaozana tanteraka tsy handrava fananany zareo tsika ina petratsika eo anivon'ny fitsarana eo anivon'ny pahalalana mahakasika ny zavatra rehetra zany. Fa ny zavatra ataotsika dia hanamboatra hanarina satria i Madagasikara dia lavo tanteraka ary lavo anatin'ny kady ka hanangana ny fianjeran'ny Madagasikara tsika hampitsanga ny vahoaka malagasy tsika, hanao création d'emploi tsika, hanao projet d'activité tsika, hanatanteraka tsika ireo tetikasa rehetra izay zavatra tanatin'ny vina ino vely rano manovan'ireo azy iny izay tsy nivitany zareo na dia ray azy ka ho tanterahatsika. Zahay tsy mpanao magie, isika tsy mpanao magie ka hanao zao hoe ho vitatsika anatin'ny fotoana fohy fa raha ianao izaho isika rehetra mifanome tanana manao tomboka miara-mamindra soroka miaraka milanja hampitsangana ity firenena zay nianjera tia ka hanarina azy ary hanamboatra ary hikolokolo azy ho antsika sy ho anao sy ho an'ny rehetra ary indrindrina fa ho an'ny taranaka faramandimby dia hiarina tanteraka ty firenena tia ary ho mora ny fananaovana an'izany na dia efa firenena goka be izy tiky, firenena babitrosa be izy tiky, vitatsika io raha tsika raiky zay mitambatra fasika zay misaraka zay mitambatra vatoka zay misaraka fasika hoy zay ohabola ataolo zay. Ka eto manentana antsika indao hifanome tanana, hifanantona, hifanome hevitra, hifanampy amin'ny mpitondra atsika amin'ny PRM Mikael sy ireo efadahy manaradia azy sy ireo zay ao anatiny membre du gouvernement. Ndao tsika hanatanteraka ireo nofinofitsika leran'izao fotoan'izao fanavaozana zao ka atako angamba tsy tokony hiraviravy tanaty sontsika ary hitanareo fa raha tonga teto Antanindrazana ndray andro any petraka teto ndray andro any teto Antananarivo de fa niazona Antuliara hitatsika ny vokatra ny voandalana entiko bakany tsy nanday vola mankarena fa nanday projet nanday investisseur hanatsarana ary hamitana ary hanamboarana ny tany sy ny firenena ka mbola tsy mitrahatra zahay andeha hanao ntsoavantsika andao isika hifanampy andao isika hifanohana andao isika hanarina ny ty firenena atsika tia izay ny valifaty izay hitako tsara satria raha nipetraka 40 andro aho teto amin'ny tany sy ny firenena izay latsahan'ny tavoniko nandinika aho hoe raha malifaty aho matoko tokoa reo raha haveriko amin'ireo ireny tsinjazolena sy ireny tsy refesy mandidy resy reo ary ho maty reo ary ho potika reo raha ataoko izany ary tsisy asakana an'izany raha manao an'izany aho fa fitiavantena hoy izaho zay marina fa ny zavatra nanjo anahy ny zavatra niainako ary misy koa niainanareo atako angamba tsy ho zaka zany ary maharary zany tsy zaho mihitsy no handeha hitao anareo hoe ndaotsika hanavao fomba fitantanana hanavao fomba fiasa jusque mandraka androany ty aho tsy anatin'io système anty fanavaozana tiky tsy manana place aho ary tsy mitady place aho ary tsy haka place fa
anoa bolanay baka antimo an'izay olobe an-tanà ho tsy hangataky fa raha homea koa tsy handa ka tsy zaho mihitsy ro handeha hitao anareo androany hoe tsika tsy hanao valifaty, tsika tsy hamotika andreo, tsika tsy hanimba andreo, fa ny valifaty ataotsika hanao guerre psychologique tsika, ataotsika manitikitika ary marary anatin'ny sain'zareo ao hoe ny famonotsika ny vahoaka malagasy io dia tsy mety, ny famotehatsika ty firenena tia dia tsy mety. Io ny andraikitra sy ny asa zay nomenan'zareo zay tsy nitanterahan'zareo ary tsy nivitain'zareo ho vitaitsika ary hataotsika ny fananganana ny industria manerana Madagasikara, hataotsika ny famoronan'asa manerana Madagasikara, hahenatsika ireo vehivavy mivoaka halina, hahenatsika ireo tanora mipetrapetraka tsy miasa, hahenatsika ireo somera eto amin'ny tany sy ny firenena, ary hataotsika ny fanamboarana ireo lalapotika, ny fanamboarana anty firenena rodana tiky. Izany ny guerre psychologique, izany mihoatra ny famotehana ny fananan'zareo, mihoatra ny fanagadranan'zareo, mihoatra ny famononan'zareo. Atako angamba na ny jery maso ny jiraniny ny mpiray vodirinjina aminy tsy ho zakany ary tsy ho vitany raha izany zavatra zany tanterahatsika. Mihoatra ny valifaty izay mendrika sy tokony hatao amin'zareo izany rehetra zany raha ohatra ka vitatsika, ka hoy zao hoe ry vahoaka malagasy ambany lanitra toaha, namako iha, longoko iha, havako iha, gasy manahaka iha, andao isika hanao soroka miara milanja, tomboka miara mamindra, hampitsangana, hanarina ary hanamboatra anty firenena iarahantsika manana tiky. Makasitraka makatelina anareo ary eto dia fa mialatsiny sahady ho an'ireo izay tafitohana ireo déçu amin'izany décision raisiko zany, fa kosa ny fiadiana amin'ny kolikoly, ny fanapodiana ny reo tany ny vahoaka hiverina amin'ny tompony, fanapodiana ny reo fananany vahoaka hiverina amin'ny tompony, io ndray koa tsy hambelatsika satria zotsika zany, hakitsika zany tsy maintsy averina amintsika, ny an'ny kaisara averina amin'ny kaisara. Ka eto aho dia fa manantena sahady, io aho nataoko fitaratra Toliara, rehefa nitonga zahay ny fampiantso, ny fampiresaka amin'ny commune urbaine Toliara, dia fa io ny vokany, tsy ho an'ny Toliara ihany fa manerana ny nosy Madagasikara dia hanatanterahana an'izany projet zany, hahikrevana zany création d'emploi zany, hametrara n'ireo zone industrielle rehetra mba hananasa atsika. Ary tsy vitan'izay fa hijery akaiky koa zahay, eny ny fitondram-pandrakana efa nahita n'ireny lalana sy vahaolana hiadina amin'ny électricité, ny rano sy ny sisa sy sisa, fa ngeza Madagasikara dikan'izay tsy vitan'olondrery io fa mitondra koa zahay izay kely tsy rambinay hanampinan'izay efa vitan'zareo sy zay hataon'zareo zay. Ka mino sy matoky aho fa tsy disy fanantenana nareo amin'ny zavatra andraindrainareo, ary tsy disy fanantenana nareo hoe tonga i PDG Andry Bihary ka hoavy amin'izay le hoe le heloky sy le hatezera. Androany tsika tsy tezy sasy satria niaina 40 andro aho teto amin'ny tany sy ny firenena, mahita zavatra tsara aho satria tsy le malagasy ny tanondroka tsony no hitako fa malagasy mitsikitsiky ary malagasy ravoravo ary malagasy mbola manana fanantenana amin'ny fanavotana an'ity firenena ty. Ka manao antsoavatsika aho, ndaotsika hampitsangana, hanarina an'ity firenena tia, ndaotsika hifanometanana, hifanampy amin'ireo mpitantana sy ireo tompona andraikitra amin'ny tany sy ny firenena. Makasitraka atsika hola velona ny Madagasikara, hola velona koa ny vahoaka malagasy rehetra ambany lanitra na eto an-tanindrazana zany na any Andilam-bato. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manao velomantsika manomboka androantsika fa hanomboka n'ilay asatsika, manomboka miherinandro io fa fanavaozana tanteraka no ho hitatsika eto amin'ny tany sy ny firenena izay voandalana no entin'ny PDG Andry Bihary avy any ivelany hadradradradra eto, hatoranareo eto, fa zahay mamoaka isaky ny vita action asa tsy misy kopakambava no ivoaka eto.
mandray anareo koa zahay zay manana hetaheta, mandray anareo koa zahay na dia tsy anatin'ny fitondrana zahay, mandray anareo koa zahay ho an'ny tretre fitarainana, fiangaviana, fitadiavana tanana. Vonona zahay handramby anareo ary vonona zahay hanampy anareo am'izay vitanay ho antsika rehetra rehetra, ho an'ny vahoaka ambany lanitra Malagasy toa.